fa ny faefatra amby folo ny volana novambra dia iraisan'izao tontolo izao hankalazana miaraka ny ady ombonana amin'ny diabeta. Ny etsika ataontsika androany dia manao dépistage-na diabeta itsika sy fanentanana ny olona. Fa raha ny eto Madagasikara, ny etsika lehibe ao anatin'ity ady amin'ny diabeta ity na ny journée nationale dia ho tanterahana amin'ny asabotsy 1 ny volana novambra amin'ny herin'ny androany etsy amin'ny hôtel de ville. Amin'ny valo sasany manomboka ny antsoina hoe diabetes walk mianga eo Ambohijatovo eo amin'ny Tsangambato eo dia midina makeo amin'ny hôtel de ville dia mandeha ny kabary, dépistage-na diabète, fijerena maso, fijerena tension, fitiliana ny VIH sida, misy tolotra isan-karazany ara-pahasalamana ho tanterahana amin'izay. Matsika eto Madagasikara firy isan-jato tratran'izay aretina diabeta izay? Raha ny statistika ny Amadia dia manodidina ny 5 isan-jato eo ka hatramin'ny 10 isan-jato. Ny statistika iraisam-pirenena dia manodidina ny 4 isan-jato no hita amin'izao fotoana eto Madagasikara. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny diabeta moa ve azo tsaboana tanteraka sa hoe inona ny ataona rehefa hoe voaty ilay voan'ny diabeta ny olona iray? Ny diabeta dia toe-tena hoentina mandritra ny androm-piainana. Diabetika ianao androany, diabetika ianao rahampitso, diabetika ianao mandritra ny androm-piainanao. Fa ny zavatra azo atao kosa dia azo alamina tsara ny diabeta. Ary rehefa milamina ny diabeta dia afaka miaina tahaka ny olona rehetra tsy misy diabeta ny diabetika. Ary mety ho ela velona aza noho ny olona tsy manana an'ilay toe-tena satria nahoana manana an'ilay fomba fiaina ara-pahasalamana tena mety sy mendrika. Raha tamin'ny fotoana ity no te firy ny olona ndraisinareo an-tanana dia mitombo ve par rapport tamin'ny endrika? Tsy mitsaha mitombo isan-taona ny isan'ny olona hita hoe diabetika. Raha ny isan'ny diabetika manerana Madagasikara membre ny Amadia zao dia efa mihoatra ny 3,3 plus de 31 000 ny membre ny Amadia. Dia ireo dia tsy mitsaha mitombo fa mitombo foana isan-taona isan-taona isan-taona. Araka ny fantatra teo misy ihany koa ny ankizy fantatra hoe raisinareo an-tanana izany eto amin'ny Amadia voan'ny diabeta manomboka eo amin'ny 4 volana eo izany ny ankizy mety hoe ahitana izay soritra aretina izay. Tsy hoe manomboka eo amin'ny 4 volana no mety ahitana an'izay. Ho an'ny ankizy dia aretina tonga tampoka ny diabeta. Ny kely indrindra tao amin'ny Amadia zao taminazy voahita 4 volana. Tratrana aretina izy dia io aretina izay tonga tamin'io no nanimba ny pancréas dia diabetika izy. Dia diabetika izy zany mandritra ny androm-piainana. Izay moa ilay anarana dokotera? Dokotera Aja Ramamonjisoto. Ny aby azo amitirana ny sakafo fahasalamana amaritana azy. Ny amaritana ny sakafo ara-pahasalamana dia izay ilain'ny vatana ihany no tokony hohanina. Rehefa mihinana ny mihoatra an'izay ilain'ny vatana, raha ohatra ka hoe 2000 calories ny ilain'ny vatanao dia 2000 calories zany ny sakafo, équivalent na sakafo tokony hohaninao. Fa raha vao mihoatra an'izay dia efa tsy ara-pahasalamana izay. Faharoa, tsy misy tsara mihoatra ny sakafo ara-boajanahary. Rehefa ny sakafo zany no laroana zavatra simika isan-karazany dia efa tsy sakafo ara-pahasalamana intsony izy izay fa sakafo matsiro kosa. Dia manana safidy isika hoe zavy sakafo ara-pahasalamana sa zahay sakafo matsiro. Izay tsy ho ara-pahasalamana. Mety mandany otrino eo zany raha ray ao anatin'ny herintaona eo eo. Araka ny nambarako teo hoe miankina amin'ny hoentim-manan'ny olona tsirairay. Fa raha ohatra hoe raha ny tokony ho izy dia 1600 euro eo farafahakeliny no ilaina isan-taona mba ahafahan'ny diabetika anankiray mikolokolo ny vatany.
diabetika ny olona ray a misy symptôme zany na fambara ivelany a mangetaheta lava sotro rano foana tendakanina nefa memahi mety horeradava ihany keo izy tena n'ilay sakafo ara-pahasalamana ianao amin'ny hoan'ny olona diabetika misy sakafo voafetra zany le amin'ny diabetika nefa amin'ny sakafo ara-pahasalamana tafiditra ao anatin'ilay sakafo hoe voafetra ohatrany hoe mamody reny afaka mihinana ny zavatra rehetra ny diabetika fa voalanjalanja dia fandanjalanjanana io a dia ilay diabetika sy ny dokotera no mandrafitra azy satria io zany tsisy didim-panjakana hoe tsy maintsy zao fa misy miankina amin'ilay toe-batan'ilay olona ny amaritana hoe inona ny sakafo mety aminy tsy aretina zany diabeta fa toe-batana toe-tena manarana manaranaka